manoloana-karona eto amin'ity onjam-peo ny radio Madagasikara ity. Toy ny mahazatra dia manambahiny ity fandaharana ity Ramanarivo Franck izay matianona amin'ny tontolon'ny fizahan-tany no vahiny fandaharana amin'izao alina izao. Miaraba anao tompoko. Faly miaraba anao Jean Nomenjanahary, fa miaraba koa ny mpianatsika ny tokantrano tsirairay avy any. Raha ity titre hoentiny se ity dia hoe tena matianina se amin'ny tontolon'ny fizahan-tany. Fizahantany izay azo lazaina fa tondra faisana ihany tao anatin'izay taona tao anatin'ny volana vitsivitsy, eny taona mahery mihitsy aza ho anareo zany eo amin'ny tontolon'ny fizahantany nahoana ny fiatrehanareo an'ity Covid-19 ity. Ye, fa samy hafa mitranga miseho maneran-tany ty indray mandeha ity satria ho antsika dia matetika ny crise politika no ahitana olana ho an'ny fizahantany. Fa eto dia tsy Madagasikara rery no miatrika an'izy fa izao tontolo izao mihitsy. Dia rehefa izao tontolo izao no miatrika an'izy dia miara mitaty ny vokan-dolo tsika rehetrarehetra. Ireo mpizahantany mikasa sy maniry aty Madagasikara na any amin'ny firenena hafa tsy afaka. Ny mpikarakara koa tsy afaka mampiantrano satria voarara ny fampiantranoana vahiny. Zany hoe tena nisy fiantraika mafy tokoa zany ho an'ny tontolon'ny fizahantany, fampiantranoana ary fampisakafoanana izy ity. Nanao iny Tourisme, Hotellerie, Restauration hozy izy tsika zany. Satria raha crise politika dia eo amin'ny embolana eo izy dia vaovany olana matetika eto Madagasikara. Fa ty zany efa taona iray zany zao no lasa mbola tsy mivany olana ary mbola manontany tena ny rehetra roviana ihany no andeha izy ity. Ho anareo zany eo izay tontolo fizahantany zay azo lanjaina ve azo lefesina ny favoazana atao anatin'izay? Raha tombanana raha ara-bola angamba dia atao hoe mbola tsy tokony tsy forohana ny vola tokony hiditra tsy miditra. Ary ireo vao miteny hoe vola tsy miditra dia io tsy ho an'ny Hotellerie, Restauration, ny tour opérateur, agence de voyage na ny compagnie aérienne, fa ireo ratsy amangaiky na le emploi direct na indirect zany misy fiatraikany daholo hatramin'ny mivarotra ovo ohatra. Misy fiatraikany aminazy ny tsy fahatongava ny fizahantany satria haitsika tsara fa mandeha any an-tsena ny ovy ny ovy vidin'ny hotely, ny mpahandro any amin'ny restaurant zany rehetrarehetra zany dia fiatraikana. Tsy lazaina intsony moa zany ireo hoe mpiasa izay very asa na orinasa nidirina fampiantoka marobe. Ho an'ny Ramanarivo Franck zao sehatra toy ino moa zany tena urgence amin'ity tontolo fizahantany ity? Ho anahy moa zany dia mandray roa zany mandray telo akoriny ary eo aloha zany Mpitaridia na guide touristique hozy izy tsika. Eo ny Mpampianatra ary ny fantelo dia matompona orinasa hay. Zany hoe raha ireo zavatra telo ireo dia mifameno ireo. Amin'ny matompona orinasa dia voalohany indrindra tokony nieritreritra zany ny tena hoe isy client. Rehefa misy ny client dia mi-engagé guide zany. Dia ny guide koa nefa tsy maintsy manaraka fiofanana. Izao zany zao tena le chaîne anankitelo mihitsy no ray tapaka avokoa. Ka ho anareo manokana zao tena misedra olana ve zany nareo? Tena misedra olana ny tontolon'ny fizahantany, ny hotellerie, ny tourisme. Tourisme misy dia hita hoe ireo fandaminana, fikasana, fiomanana rehetra natao tamin'ny 2019 tena matomomboka avokoa. Satria tsara fantatra fa ny tourisme dia raha teny 2021 tsika dia ny 2020 na ny 2019 manomana anazy. Ty nefa zany le 2020 tokony hivarotana tsy maty. Dia le 2021 zany dia efa tsy lazaina intsony. Dia manontany teny isan'andro zany hoe roviana ihany izy ity no sokatra, roviana ihany no andeha. Eto moa zany sady mijery ny tena no mijery ny zava-misy any ivelany tsika. Eo amin'izay hoe vahaolana izay resana foana moa amin'izao fotoana izao le hoe fizahantany anatiny. Nefa raha ty andraikitra tazomin'ny se ity dia hoe tena tontolon'ny fizahantany sady anatiny no any ivelany. Mety mitondra vahaolana na hoe mahafeno banga ve ty le fizahantany anatiny ity? Ny anankiray aloha dia amporisihana isika malagasy tsy andro vola be fa na mitsangatsangana eny Ambatofotsy, mitsangatsangana any Antsirabe, rehefa misy ny azo atao dia fa amporisihana satria voalohany indrindra tokony mila mahafantatra Madagasikara aloha tsika. Matoa indraindray tsika dia manao j'aime rehefa mijery ny tambazotra sosialy misy an'ireny sary avoakan'ny vahiny ohatra raha tsy hiteny tsika amin'ny sary avoakan'ny Andriamatoa Pierre Romaine dia manao j'aime faly tsika manontany teny aiza.
Matetika izy ireny dia ny vahiny mahita melono itsika amporisiana zany tsika ijery sy itsidika Madagasikara. Na izany na zany nefa dia zao tompotrano tsika eto tanàna vitsy dia atao hoe tsy afaka miatotanisa akory ary fa tena vitsy ny olona mbola manantona ny agence de voyage na ny tour opérateur mangataka izy hoe anaovy tolotra anankiray te hitsidika ny Madagasikara amin'ny fianakaviako na ny ankonako na mpiara-miasa. Fa ny zava-misy dia tonga dia mijery ny listra ny hotely tsika amina lalana anankiray dia avy-tsika tonga dia mandeha raha manana ny fiara moa zany na manofa fiara. Ny mandray ngamany hoe miasa amin'ireny dia matetika ny location de véhicule fa ilay tour opérateur mbola tsy tafiditra amin'izay mihitsy, mbola tsy manavana amintsika na dia efa misy ary tolotra maro be raha tsy tentsika hoe mandeha makany Anosy be tao anatin'ny ny taona lasa iny ngamany. Misy lafitsarany ihany ve zany le hoe fandalovany ity valana aretiny ity raha hoe ho amin'ny fampirobona le fizahantany anatiny? Raha tsy resaka fampidiram-bola tsika dia zao maro amin'ny toerana samihafa eto amintsika aloha nahitana hoe misy olona nanangana hotely ekena fa tena tsy ampy tokoa ny trano fiantranoana eto Madagasikara rehefa tonga ny haute saison volana Aogositra, Septambra, Novambra, Oktobra ireny. Nafinaritra aloha zany zay hoe misy olona manana finiavana na dia mbola zao ary ny zavatra misy. Ny anankiray indray fotoana anankiray nahafahan'ny olona nanao an'ilay fanamafisana ny fahalalana na hoe renforcement de capacité indrindra ho anay Mpitaridia mba hahafahana mamaly ny tolotra sy ny filany ireo mpizahantany ankehitriny satria marihana fa na eo ara ny tsy misokatra dia misy ampahanasa ihany mandeha dia ny famaliana ireo fangatahana na hoe mamaly ireo offre ataony ireo client mety ho avy isika. Ianareo moa araky ny antsoantso ataonareo sy ny mba hieritreritranareo dia hoe isokafa ny sistantsika azo eritreretina ve zay manoloana an'izao mbola fisiany valana aretiny zao? Ny anankiray aloha voalohany indrindra dia mampisy fanantenana ny fisian'ny vaksiny ho an'ny any amin'ny firenena mandroso aty Afrika Atsimo efa manomboka misy ihany koa efa tsirim-panantenana anankiray zay. Ho antsika nefa dia zao hoe mbola eo ny aretina mila mitandrina tsika rehetra satria voalohany indrindra dia zao reo vao misy tany fitombony ny olona voan'ny Covid dia efa mipetraka foana ho an'ny vahiny hoe tsy mbola andehanana zay Madagasikara, mbola zone roa zany Madagasikara. Mila mitandrina aloha zany tsika ho an'izay, tsy ho an'ny fizahantany ihany fa ho an'ny fiainantsika amin'ny ankapobeny. Manoloana fisian'ny vaksiny dia zao efa mijery zany tsika hoe iza ny firenena mety efa miomana andefa mpizahantany izy raha vao misokatra ny frontiera Madagasikara. Ho anay manokana dia zao hoe efa misy olona mangataka fanampim-baovao isan'andro hoe roviana mety misokatra dia ny fandaminana hatramo na teny nivoaka ny gouvernement no ampitaina hoe mbola midy aloha ny sistany Madagasikara fa ho hitantsika miandarana eo. Inona zany no tena hoe andrasanareo amin'ny fanjakana satria efa nambarany se teo fa hoe maneran-tany mihitsy n'ilay Covid-19. Inona zany mety hitosika andrasanareo avy amin'ny fanjakana? Ny tosika aloha dia andeha atao hoe eo ny lafiny amin'ny fitantanana. Eo aloha zany ny resaka hoe abasietra mila jeren'ny fanjakana hoe inona ny tokony hanampiana an'ireo matianona ny tontolon'ny fizahan-tany satria ny anankiray misy ampahana orinasa tsy nanary ny mpiara-miasa aminy fa nataony en chômage technique andany nefa izy nanefa an'ireo hosty knap satria izay moa no lalàna ho an'ny orinasa anankiray dikan'izay zany efa nisy fifanomezan-tany eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa dia tokony mba jeren'ny fanjakana zany hoe inona ny tokony hanampiana ny reto andro ny toekarena malagasy reto. Ny etsankilany ihany dia zao hoe rehefa hita fa misy fepetra mihatsara mamaly miaro ny malagasy ohatra ny vaksiny dia tokony efa mijery sady zany Madagasikara manome soritra hoe mety afaka enim-bolana, mety afaka 3 volana, mety afaka 2 volana, mety hisokatra ny sistany raha toka voalohany indrindra hoe miaina ny tahany Covid matotra ny fampiarana ny fitsipika rehetra eto Madagasikara ary efa vonona daholo ireo ratsa mangaika rehetra ao anatin'ny tontolon'ny fizahan-tany eto an-toerana. Ny Hotellerie sy ny Tourisme Restauration moa ankehitriny dia efa manaraka fiofanana izy ary misy toromarika, misy filazam-baovao ataon'ireo fikambanana maro samihafa ho fampiomanana ny rehetra zany. Raha ato anatiny dia efa azo lazaina fa mivonona itsika
fa raha izany ara tsy niambana eo foana dia tsy maintsy mitandrina. Nametraka fifanana moa ny CDM izay niantifa taminareo ho anao manokana zao inona no hitanao hoe lafitsaran'izy io? Ny Malagasy dia nisan'ny firenena tia mampiana-janaka. Ny fianarana moa zany dia zavatra ilaina foana, mandramaty mianatra foana tsika. Ny renforcement de capacité dia ilaina tokoa satria raha ho antsika Malagasy fotsiny na ny destination Madagasikara dia zao efa miakatra nampiakarintsika ny kalitao ny tolotra nomentsika. Dikan'izay koa zany dia mangataka koa zany ny clientsika hoe tokony rehefa lafo ny vidin-javatra dia tokony misy zavatra tolotra tsara koa zany manarak'izay. Dia ao anay gida dia eo misy ny mampiana-tena, eo misy an'ireo fikambanana samihafa ny fametana ny mampianatra sy manofana an'ireo mpikambana ao anatiny izy. Ataoko zava-dehibe zany zay ho an'le destination Madagasikara. Araka nambaran'isy teo hoe guide sena hoe Mpitaridia zany amin'ilay fitarian'se an'ireo mpizahatany ataontsika hoe avy any ivelany zany efa toy ny mahazatra ve ny fanehoana ny akanto Madagasikara amin'ireo lalana asehony siasa tokony mbola misy zavatra tokony hotrandrahana eto Madagasikara fa mbola tsy tafavoaka amin'ny tokony izy kanefa mety masitona mpizahatany. Tena marina mihitsy zay Jean Nomenjanahary. Maro dia maro koa. Hatreto moa zany tsika dia mbola mionona amin'ilay hoe circuit classique ny ankabeazantsika rehetra. Nefa raha ny filana misy sy ny tolotra misy eto Madagasikara dia efa be dia be ny zavatra tokony voizina any amin'ireny foire du tourisme ireny. Raha tsy tery fotsiny tsika ohatra ny hoe ny faritry Anakao, Lavanono, Fort-dauphin, izay toerana tena tian'ireo Australiana amin'ny resaka surf, izany hoe tokony efa sokafana zany misy fampahafantarana misy kokoa amin'izay ho an'ny Madagasikara. Eo no manao resaka tourisme sportif be dia be ry olona manao randonnée tia manao randonnée amina dia lavitra, zavatra tokony efa voizina misy kokoa zany ho an'ny Madagasikara. Ny resaka faune et flore moa zany dia efa iny no Madagasikara izay mila tandremana sy kajiana ny fiarovana an'izy ireny. Va mitona sarotsika amin'izao fotoana izao fa na izany ara mila mitandrintsika mikaja an'ireny zavatra ireny mba rehefa misokatra le sistany tonga amin'izany tany dia ny atsara fa tsy ny aratsy ny zavatra tolotritsika. Ny resaka activité aquatique reny be dia be ny olona mangataka sy mitady an'ireny, ny lakan-drano sy ny renirano azo anaovana an'ireny hetsika ireny eto Madagasikara misy, fa ny saingolana fotsiny dia zao hoe ny lalana aloha voalohany indrindra tongavana an'ireny toerana ireny dia na tsisy na ratsy. Dia ankoatran'izay ny fampiantranoana ny Hotellerie zany mila fifanomezan-tana ny eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina zany le 3P zany mba ahafahantsika mampivoatra le destination Madagasikara. Le raha ny velaran-tany Madagasikara dia kely le 250,000 isa-taona fa afaka mbola mampitombo avo roenina io tsika raha mipetraka ny foto-drafitrasa rehetra. Zay ho an'ireo mpizahatany avy any ivelany. Misy ny Covid fa ny antsika moa zany efa manomboka voafetsy kelikely ty Covid-19 ty satria mbola ambany ny tany olona maty sy ny tranga amin'izao fotoana izao. Ho an'se zany zao inona ny toe-tsaina tokony volena ao amin'ny Malagasy aloha zany amin'izao hoe fampiroboroana ny fizahantany anatin'izao. Resaka fialan-tsasatra no resantsika. Tsy hoe fitiavan-tena fa fanentanana no atao. Tsika zao ho an'ny Madagasikara ho antsika Malagasy rehefa miteny hoe fizahantany dia ny fialan-tsasatra ny mby ao an-tsaina voalohany indrindra dia mahafinaritra antsika ary tena tiantsika mihitsy le activité balnéaire. Mandeha full point tsika, mandeha Majunga tsika, Vatomandry, dia mijanona eo tsika mandritra ny 10 andro, herinandro. Kanefa dia zao afaka atambatra ny ranomasina sy ny fizahantany mitety tanàna, mitety faritra, mitety vohitra. Raha tsy teny fotsiny tsika ohatra hoe tsara mba tokony fantatritsika ihany zany hoe teknika zafy-maniry zany mba tsy ho ny betsileo ihany no mahafantatra fa tsika Malagasy mihitsy hoe ahoana zany ahitao teknika fanamboarana trano amin'ny alalan'ny hazo sokotra tsy mampiasa fantsika na ny ray ary ohatra zay. Resaka kolotsaina, ny kolotsaina fa foko 20 tsika manana mampiavaka azy tsika
raha tsy teny afa-tsy ny resaka fandrahoakanina fotsiny, samy manana mampiavaka azy ny fandrahoakanina ny atsimo sy ny eto voatany amin'ny any avaratra. Tsara ho jerena zany. Malaza fa manana patrimoine mondial anankiroa tsika dia ny rovana Ambohimanga sy ny tsingin'ny Bemaraha, nefa tena mbola vitsy amintsika no mitsidika sy mahafantatra fa mitsiritra fotsiny tsika eo amin'le sary sy hita amin'ny télé sy ny réseaux sociaux rehetrarehetra, fa mampirisika tsy lafo ny destination Madagasikara ho atsika, fa angatao aloha inona le tolotra tediavinao dia be dia be ireo mpikarakara no afaka mamaly ny filana. Dia tsy diso tsy fady amin'ny manontany, fa manontany aloha voalohany indrindra dia fomba tsika miady varotra, azo tao miady varotra. Fahalasady ny fandarantsika Ramanarivo Franck, inona no mba etaetanareo zany eo amin'ny sehatra ny fizahantany ity raha ianareo matianina no resahana? Ny anankiray aloha ngamba ny tena voalohany indrindra anaovana antso amin'ny fitondram-panjakana dia zao ny lalana. Io zany ny tena haintsika hoe lalan-drà mampiaina ny firenena io, tsy ho an'ny fizahantany fa ho an'ny fitaterana tanety rehetrarehetra. Ilaina io satria ahafahan'ny olona mivezivezy, ary ho an'ny fizahantany dia mamaritra ny fanatanterahana ny programa ny vinavinaina sy ny volavolain'ireo agent de tourisme na agent de cotation na ny forfaitiste ny lalana. Satria raha mitentsika hoe adiny 3 ny anaovana n'Antsirabe Antananarivo, kanefa raha sendra ratsy ny lalana dia mety ho lata adiny 4 adiny 5, be dia be zany zavatra mety tapaka na tsy natao teny an-dalana eny, dia efa manova zavatra zay dia mety hiteny mizahantany hoe nisy tolotra ohatr'izao nataonareo ka tsy tanteraka le izy noho ny lalana ratsy, dia efa manimba zavatra zay, manimba le imagentsika Madagasikara zay. Fa mampirisika ary manentana fitondram-panjakana zany hoe raha misy ny azo atao dia amboariny lalana aloha. Raha tsy teny afa-tsy ny RN7, ny RN6, ny RN2, ny lalana mandeha makambony-dafa, satria ny ireo ny atao hoe destination principale ho an'ny Madagasikara aloha hatreto, akoatran'ireo olona izay mety manana fahafahana ka manofa aeroplanina izy dia mitety toerana maro samihafa satria fony fotoanany. Dia zay ngamba ny loha raha misy zavatra anankiray dia mbola destination phare Madagasikara, na dia tsy tao anatin'ny top 10 raha tamin'ny 2019, dia misy zavatra tolotra ary tsy mitsanga menatra Madagasikara, na ny fahaiza-manao ny any amin'ny Hotellerie, Restauration, Tourisme, be dia be ny azo atao, ary be tsy mena mitaha amin'ny hafitsika. Ramanarivo Franck izay matianina amin'ny tontolon'ny fizahantany no vahintsika tato anatin'ity fandaharana SARONANKARONA ity. Isaoana ianao tany tokantrano ny aino izay fanazavany sy ny sosikeviny ny amin'ny tokony ho amin'ny fampirobona ny tontolon'ny fizahantany na eto anatiny na eo amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelan'ny izay. Jean Nomenjanahary no nanentana ny adihevitra mandrapitafa mandrapiresaka indray tompoko lasy tompoko vavy.